Le resaka Dubai, filoham-pirenena sy ny karazana fa amin'ny angla hafa indray no resahantsika satria misy ihany ny tsy maintsy tenenina ary de mbola tsy miparitaka be. De aleo tonga dia lazaina sy resahana ny zavatra mitranga. Rehefa nisy ny resaka Dubai iny a, de somary lasa ihany ny saiko hoe ary le premier ministre koa neto nandeha nivoaka amin'ny Madagasikara en catimini koa ne tonga taty a Frantsa taty le premier ministre tsy anjarako no miteny hoe iza no niona taminy taty na inona ny tena objet na objectif an'le visitiny taty na ny rencontre taty fa ohatrany to tsy mivoaka teny amin'ny aino amanjery, tsy mivoaka tamin'ny Facebook, ao moa misy fifandraisana manokana amitony mpanao gazety vahiny tony mampagaga fa momangia premier ministre tsy navoaka hoe tarizy nakarizy ary inona ny vokatra ny zavatra netiny avany. Mampametra-panontaniana ny am'izany ary malasalasa saina ihany hoe ahoana ny fandehany. Ho an'ny daholo be de tsisy valiny zany. Hoe ahoana tokoa moa zany de lasa saina eo dia manao masturbation intellectuelle eo dia mipetaka lasany amin'ny hainina izy na tsy fitiavana. Fa isika eto amin'ity fandaharana ity de manana valy, manana zavatra ho lazaina momba an'izany. Rehefa anatina période na transition zany a, dia ny zavatra tena fadina indrindra mba hisin'ny ary iny napafetra ny Andriamatoa Andry Rajoelina second couteau d'or no nataony tao anaty gouvernement. Izy zany tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao gouvernement tamilay be na enjana be na ohatran'izany. Fa olona azo maîtrisena daholo no nataony tao anatin'le gouvernement en transition. Ina ny tiako tenenina am'izay. Maro amin'ireo olona ao anatin'ny transition reo, na ny amin'ny assemblée zany, na ny amin'ny sénat zany, indrindrindrindra fa ao anatin'ny gouvernement io no maniry sy mirary ho candidat ho filoham-pirenena rehefa ho avy ny fifidianana. Eo indrindra mahasarotiny amin'ny société civile hoe ary za d'accord am'izay apetrao aloha ny satan'ny na ny maprod zany ny programa non ny sata zany ny sata mifeny ty transition ty fa tsy hoe réforme na refondation fotsiny le izy fa tokony misy hoe miaingeto ty de maketo de makato ty de makery de eto ny farany. Tokony zay aloha no avoaka de ahafahana mantahatra ny hoe izy aby zany ny tokony ao anatiny na iza ny tsy tokony ao anatiny satria ny zavatra hita de zao ataondralahy fitadiavana moyen de financement le gouvernement na le faefana eo am-pelantanana ary surtout anaovan-dralahy promotion ny tenany aty ivelany amin'ny alalan'ny fiainana amin'reto partenaire technique na financier. Raha tsy anonona ohatra ny frantsay
ny rosianina reo fotsiny dia lasa fitaovana satria ny déplacement am'ireny déplacement body raha tiano fantatra dia ny mpanao politika malagasy tsy de tena hoe mpanefoefoe ahoana fa mbola miaina am'izany hoe carburant atakalo tike zany io na carte zany io atakalo vola de angalany station 15%. Ka maika aveka frais d'avion première classe body aizana hitan'izany maika ave fa misy budget ao azo ahodina maika ave fa misy signature azo atakalo vola eny amin'ny gouvernement isan'isany eny misy daoly zany ary tsy vao androany zany na hoe vao omaly sy efa fanao hatram'izay ary hita fa mbola mitoy hatram'izao iaho zany mahatonga an'le fanontaniana hoe ity gouvernement ity zany dia gouvernement tataka ny valalana karina ihany a rehefa nyteneniko maly taka ny gouvernement tafoza ihany ary eto ny tena natratrara anazy hoe raisonnement nafoza ihany ty revi ty satria samy mandeha am'izay tiany andehanana ary samy manao n'izay ataony mba niandry aho de ndia premier ministre anao déclaration na anao communication na anao interview ny antindihany taty à Paris tsisy mipiky fa ahoana fa nen'le ankiray tonga de mipetahana teny am-panidinana comme si c'était hoe andao sabotena nen'io nen'le filoham-pirenena zany tonga de hita mazava be l'izy a ny aty amin'ny ilany ny afenina ny ato amin'ny ilany sabotena izy any tompona ndraiky za amy sabotazy am'izany samy mandinika samy manontany za manokana aloha de malala hoe iza fa tsy misy mety mino aho fa zay foana mako le izy rehefa mitsanga le zavatra zay hoe tena io lehilahy zay nitazokony be araky nyteneniko tam'le za ndraikiray zay ihany keo elaisan'ne zao vao manao politika fa zay fa au moins 40 ans nanao fanadiadina politika de zay ve no ampianariny laisan'ny politika nareo zaza vao omaly tsy miteny aho moa fa hoy aho hoe mba ino ihany le zavatra teneniko petraka am'izay tsy fampitokisana de zay le zavatra amitra tsisy miaro ilay filoham-pirenena ary tsisy manontany hoe inona ny atondrianao tany andriamatoa premier ministre fa sady mifankatahotra noho ny tsy mifampatoky no hoe alao inona ny tady kirarony eo zay le revo zany tsy misy zany le solidarité gouvernementale tsy misy le solidarité amin'ny exécutif fa lasa ndray mbola misy mandefa an'ireny le message privé anaty déchéance reny zany netana raha fleuria ahoana ty ny saosy fa perely azafady a marina fa mila saosy ty fandarany ty fa tsy ohatran'izany ny fiaingan'le izy tompoko ary elana tsy ny tanteraka raha ohatra manda na de hoe mila ary
samy teo filoham-pirenena candidat. Jereo ane le gouvernement te ditanao hoe firy eo anatin'izany membre ny gouvernement ta teo filoham-pirenena. Ary miezaka manao beza amin'ny Facebook, miezaka manao vedety amin'ny zavatra atao rehetra. Misy kosa aloha tsy afeny na miasa, tena miasa ary manao zay tokony ataony mihitsy. Tsy tena satria raha miteny eo oui, manao émission vetivety mandroso ny andrim-bava, mandroso e ovay aloha izy eo tsy manino vahoaka tsara. Ia, tsy miteny satria raha anonona anarana manjary hoe pro an'iny Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Ia, raha hitena hoe izato no miasa sy misikim-ponitra, mandeha makatra mandeha makaroa mitady an'izany atao hoe reconnaissance, de manjary ohatrany hoe pro an'iny, pro an'ny retsy Andriamatoa Rakotomalala. Ao no manonao foana. Tsy mbola fotoana tenenana an'izany zao araky ny teneniko hoe tsy fotoana fanaovana polemika izao fotoana izao satria mifofofo be ny rivotra ao ambadika ao amin'ny fitadiavana fiverenana, amin'ny fitadiavana fametrahana olona zay tsy eritreretina. Fa ho tonga ho azy eo ohatrany suppositoire. Aiza moa suppositoire miditra tsy avaty ambany. Efa marary ny kibonao vao tonga saina ianao. Mamorona fahavalo. Fa rehefa iny misy zavatra manjoa ilay filoham-pirenena, le PRRM, tsy sity izy menakavy, tsisy re, fa silence radio total. Izay Andriamatoa Fleury le teniko hoe raha misy olona ka manana eritreritra ho candidat tamin'izany andro ka hiditra ao anatin'ny gouvernement fadio tanterak'izay Andriamatoa Fleury, aza mampiditra ao fa ho problema ho anao. Io izy io le nilazaiko roa volana talohan'izao. Aisany ty olony ty Andriamatoa Fleury fa aza manana inona moa ty filaza azy, aza matikena maso, aza matikena maso ianao. La raison d'état est prioritaire par rapport amin'izay zavatra rehetrarehetra mety fifankatiavanareo any, zay mety affinité anareo any. Ny malagasy amin'izay fotoana zay ny comprendre hoe tena olona mahay mitondra le filoham-pirenena fa nanamany arana isany. Tsy misy mampinamanamana tompoko ny fitondrana firenena, indrindrindrindra fa namana hitarika any akady ary tsy eritreritra fa tsy ny amelena anao ambadika ihany. Mahafantatra an'izany ny vahoaka malagasy, mahafantatra an'izany ny olona akaiky anao tsy manodidina anao hoe reto ka inona ny salasalana. Iandry efa vovy vao ho tonga saina. Raha ianao vony Andriamatoa Fleury mety ho vita ihany fa miaraka vo aminao malagasy. Ary zay ny tena sarotra amin'ity raharaha ty. Io pasteur Andriamanjato zay. Raha ianao vo Andriamatoa Ratsiraka mety ho vita ihany izy. Fa ny malagasy no miara vo aminao. Miverena anao malaky aty amin'ny liberalisme économique.
eny azy o ratsiraka rehefa zay zany no izy tonga izy tamin'ny 97 de nanao ny libéral économie libérale izy de ampitaiko aminao zany am'izao fotoan'izao mandeha matofolo libérez-vous de vos fardeaux. Il y en a au moins un qui est là présent, qui vous espionne, qui scrute vos mouvements. Atolotra izany hevitra zany Andriamatofilo, alefasiny fanovana gouvernementa malaky de malaky. Fa marefo de marefo io fitondrana io no ny antony maro samihafa satria feno infiltration pour ne pas dire hoe kabalisendralà mihitsy de ny olona tsotra no tarakeo. Alefasiny re manimant tompoko aza mihafahafa ndezatra izy veloma mahafinaritra ho antsika malagasy raha manontolo veloma tompoko.